tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanio. Aza ilazanao aho ry Tompo Andriamanitra, aza manalavitray fainganana ampiahy ry Tompo mpamonjiko. Salamo fa 7:30. Amin'ny fofeno fitiavagna no anoloragna fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitamindrantsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianaragna sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika EOV jiaby tratran'izao alahady fa 1:30 mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 1:30 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loahevitra isika ny hoe ny heloka ibaboana modarariny. Ndeo renesitsika ireo vaky-teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianaragna sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky fahendrena. Tompo, no ianao maefa ny zavatra rehetra, no iantranao azy rehetra, sy tsy hijerenao ny fahotan'ny olombelona no ny fibebahany. Satria tianao avokoa ny zavaboary ary tsy misy halanao izay nataonao, fa raha misy iray halanao tsy ho nataonao akory. Ary zavatra inona moa no afa ko misy raha tsy sitrakao na hahareta ny raha tsy nampisinao? Mamela azy rehetra nefa ianao satria anao ny zavatra rehetra, ry Tompo tia ny fanahin'ny olona. Fa ao amin'ny zavatra rehetra ny fanahinao tsy azo angolena, ka izany no amaizanao izay lavo amsazy antonony, ary raha manota izy anarinao sy tsininao mba hialany amin'ny haratsiany, sy hinoany anao ry Tompo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ayo, oh, nanumeana ya ni Jesus anakawenao, kamisauja.
Vakteny masiny faharoe taratasy faharoeny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika.
ry kristianina havagna mivavaka ho anareo mandrikariva izahay mba hataon'Andriamanitsika mendrika ny niantsonanareo ianareo ary mba ho tanterahiny amin'kery avokoa ny faniriana tsara rehetra sy ny asan'ny finoanareo ka ankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompo sy ianareo koa ao aminy araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny amin'ny ahatongavany Jesosy Kristy Tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy dia mianta aminareo izahay ry kristianina havagna mba tsy ho hety hozongozon-tsaina mora foana ianareo na ho azo ampatahorina foana na amin'ny fanahy izany na amin'ny teny na amin'ny taratasy aboina ho avy aminay mova tsy efa tombotra iny ny andron'ny Tompo. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaoragna ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoanay izany. Anjely masiny nosoratany masindaly io ka voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany no niditra tao amin'ny tanàgnan'i Jeriko i Jesua de namaky ny tanàgna. Ary indro nisy lehilahy raiky atao hoe Zake, lehibe ny publikanina sady mpanankarena. Nitady nahitany Jesua izy mba halala azy, fa tsy afaka izy nobetsahany olo satria fo izy. Koa niazakazaka alo azy izy dia nagnanika motagna raiky tazagnan Jesua, fa eo no andalovany. Nohon bio teo ankaiky Jesua dia niandrandra ka nahita azy ary nagnantaminy hoe, ry Zake, midina engana fa tsy maintsy antrano aminao aho anio. De nidina engana izy ka nandreany Jesua tamin'ny kafaliagna. Ary nahita izany ny olo dia nimonimono nagnano hoe, lasa niditra any antranon'ny mpanota izy. Fa Zake kosa nijoro nanao tamin'ny Tompo hoe, Tompoko, indro ny antsasaka ny fananako omeko ny mahantra. Ary raha misy zavatr'olona alaiko tsy andrariny dia onerako inefatra ohatr'izay. De hoy Jesua namaly azy, tonga ato amin'ity trano ity tokoa ny famonjena, satria zanaka Abrahama koa ity lehilahy ity, fa nitady tsy hamonjy ny vero na tongavany zanak'olo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Izao alahady fa 31 mandavataona izao no andro mialohan'ny famaranana ny volany Rosery. Rampisy tokoa ny faraika amin'ny 31 amin'izao volana Oktobra zao. Ka sady mamarana ny volana Rosery sika no miditra amin'ny volana Novambra izay banjinantsika bebe koa satria famaranana ny taona liturjika ireo avasika ny alohalalana antsika ary ao anatin'izany no anatanterantsika ihany koa ny tapany voalohany amin'ny fiarahandia amin'izao synota fa 7 izao. Tombo fanozy zany rehetra izany satria sady mamarana ny taona liturjika sika, mamarana an'izao volana Rosery zao no
miditra bebe koa amin'ny tao-pikatroana pastoraly vaovao ka izay indrindra no mampisy dikany na ara-panahy na ara-tsaina na ara-nofo an'izao fanatanterahasika ny tapany voalohany amin'izao synody izao. Tena anatin'ny kiondalana tokoa isika menakavy, isika olo raika ziavy, isika Jehova. Tandremo ary araka ny averimberintsika matetika ho diso lalana isika, tandremo sao ty diso déviation, tandremo koa ho diso ady atrehana fa ady sady dian'ny fiainana isika. Ary zao fanatanterahantsika ny synody zao no anampy isika anao ny ady tsara ary anampy isika sy ho diso lalana. Raha tamin'ny alady lasa teo tokoa manko, raha nandinika ny toe-panahy lehibe amin'ny maha kristianina sikasika, zany hoe amin'ny mampanaradia antsika any Kristy, ka mahatonga sika ho ansoin'olona maro hoe mpivavaka. Dia izay indrindra no misongadina tamin'ny alahady lasa teo ny mahampivavaka sika, toetra zay hita sika tarafina ao amin'ny masiny Maria. Dia sinona fa ny fanetretena io fanetretena io isika no toe-panahy tena kristianina ahafahantsika mivavaka tokoa. Fa sy ho tahaka ilay farizianina tamin'ny ilay zavatra nitranga ka nitantarainy Jesoa tamin'ny evanjely teo, ilay farizianina zay nipoerapoera nirehare satria nihevitra ny tenany ho mahavita tena izy, mahavita zavatra maro, ary dia nihevitra fa efa tanteraka ho aminy n'izay zavatra rehetrarehetra zay. Fankapanahy manjoy antsika ihany koa izany, ary indrisy aza fantatsika sara ny vokatry n'izay isika mihevitra mahavita tena zay. Milaza miara-mahita isika fa io fo toetra sika io no miseho matetika ankehitriny ka mahatonga ny rafim-pahotana tady mbola angeza sika. Ka izay indrindra no eritreretisika ary angatasika vavaka ary ilofosasika mafy andesan'izay rafim-pahotana mangeza sika zay, ka mikatroka an'izao synoda izao sika. Sy ny fahavitana ny eo anivon'ny fiainana ary no tena zava-dehibe, ary sy homendrika naovinanaoviana amin'izay zavatra vitatsika sika, fa ny katsan'Andriamanitra amintsika dia ny finoana. Ny finoana no ahafahasika miavao sy mihatsara ka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny masiny Maria. Ka izay indrindra ary ry kristianina havana amin'izao famaraparanasika ny volany rozery zao, ary idirasika amin'izao volana novambra zao, ary indrindraindrindra anatriatsika n'izao synoda izao, dia tian'ny eglizy ho fantatsika fa bebe koa ny mikasika ny fiainako avy. Ary ny antony moa araka ny fahafantarasika ary naverina tamintsika teo dia ny sika mamarana ny taona liturgisika ka mampiditra amin'ny taona liturgisika vaovao rehefa indrindra mankalaza any Kristy mpanjaka sika, mpanjaka an'izao rehetra zao. Ary izay no amaranasika ny taona liturgisika dia asain'ny eglizy sika mandinika bebe koa ny hoavy ny fiafaran'izao tontolo zao. Ary izay sy maintsy misy fiafarany tokoa izao tontolo zao satria voafetra isika ka ao amin'ny Kristy no imanjinantsika an'izay, satria izy no mpanjaka an'izao rehetra zao amin'ny alalany sy miaraka aminy, ary ao aminy no imanjinantsika an'izay ho avy zay. Sy tokony ataotra isika fa aoka samy ho feno fanantenana ary mivitribitrika kokoa miatrika an'izay fiainako avy zay. Ary zay no voalazan'ny masin-Paoly tamin'ny alahady farany teo, mihazakazaka amin'ny ady farany ao. Io no ampisehin'ny eglizy amintsika raha mibanjina ny fiainako avy sika, raha mankalaza ny Kristy mpanjaka. Ary teo anatin'izany raha teo moa no ankalazantsika koa n'izao synoda izao, tapany voalohany izay ankalaza isika izay. Ary
izay ihany koa no manamafy ny teny averimberitsika matetika, ary izay no antenaisika ho vokatra n'izao synôda tanterahisika izao sy ny any no avy fa sy rampiso. Ary izay no antony izao fankalazana anasan'ny eglizy isika ibazina no avy izao, ka mba apetraka sara ny any ary ny androany dia izay no ataosika any Voemara, sy tanjona zany no tadiavina ataosika any Voemara fa ametraka ny anio amin'ny alalan'ny torolalana pastoraly, anampy isika hiroso lalindalina koa mba ho eglizy velomin'ny batemy miara-dalana, miomana mandray an-tanana, iraina ho missionnaire ho tabernakla velona, mpamafy fanantenana, fiadanana, mampanjaka ny rariny sy misiny, mampanjaka ny fihavanana, sady kristianina no malagasy mikasaka mandrakariva ny soa-iombonana ka mifanasoa sy mifampisimba. Raha atao amin'ny teny hafa izay dia io lazaisika matetika hoe fahaizana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Izany no nahatonga antsika teto amin'ny dioseza niaraka tamin'ireo tsaiky madinika marobe nankalaza ny synodany nitsaiky, satria izy ireo no fanantenana ao antsika, izy ireo no avy ho antsika, ka dian'izao ary dia ivelona an'izay torolalana pastoraly izay, ary izay indrindra no afatra ny napetraka izy ireo tamintsika mba ho tabernakla velona itsika eo ve tsiraikiraiky ho mpamafy ny famindram-po manomboka dian'izao ny any zao. Sy tanjona ary zany ny fankalazana ny synôda fa fanaova sika depart-baovao isika ny any ity mba hirososika amin'izay ho avy izay, ka na ady sady dia ny fiainana dia mba niady tsara no etresika ary sy ho very lalana isika amin'ity ataosika. Izany indrindra ry kristianina hava malala no tian'ireo vakiteny aroso amintsika amin'izao lahady fa 31 amby izao mandavataona, sady amaranasika ho isika teo ny volany roser izay niarahasika ny vavaka tamin'ny masiny Maria reny, ka ny evanjely izay arosony eglizy amintsika dia mampianatra sika anana ny toe-panahy, ametrahantsika ny any ny ho avy mba ahitasika ny tena fivelarana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Ka ny tantarany Jake no atolotra ny eglizy amintsika amin'izao alahady izao, tahaka ny Jake tokoa isika tsiraikiraiky. Maro ny zavatra sy mety eo amin'ny fiainantsika, maro ny zavatra mifangaro isika, maro ny zavatra mikorontana eo amin'ny fiainantsika, ka hitasika aza ireny fifanenjeny eo amin'ny fiaraha-miainantsika, na eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely zany, na eo anivon'ny eglizy misy atsika tsiraikiraiky. Fantatsika fa izake dia fony ny tondromolotra avy amin'ireo manodidina azy, publikanina izy ary mpamorehetra, izany hoe manangona ny haren'ny olona, sy ny hoe ny mpamorehetra ny rasy fa ilay vitapitaka kolikoly fanangonan-karena sy aradrariny, ary izay indrisy no mitranga amintsika, io no miteraka korontana amin'ny fiarahamonina antsika eo anivon'ny fiainantsika io vitapitaka io. Ka ny sariny Jake zany dia manambara ny fiainantsika andavanandro, ka izay indrindra nefa Jake nazapa ny mahakely azy izy ary nandray ny afatra ny Jesosy, ka te hiavao, te hiona amin'ny Jesosy, ary nazapa ny mahakely azy izy ary na niara-batana koa azy dia kely izy, ka te hiona amin'ny Jesosy, ka te hisondra ahita ny Jesosy. Ary izay indrindra nefa ry kristianina hava manala
ampianarin' Jesosy isika androany fa sy ny fisondrotasika hiazakazaka hitady an'izao rehetra izao ny hiakatra any ambony no ahafahasika mifanozo amin'i Jesosy, miona amin'i Jesosy fa isika midina zany manitry ny tenasika, miditra bebe koa amin'ny fiainansika ary mandinika ny fiainansika io. Ary izay indrindra no ataosika amin'izao synode izao, andinika ny fiainansika io ka nitoetra ny zake dia fampianarana ho antsika ary dia nolazain'i Jesosy amintsika ary amin'izao ilay ny androany izao ilay nolazaisika teo hoe ny any no avy, ny dingana voalohany zany amin'ny fanomanana no avy dia Jesosy milaza amintsika hoe hiantrano aminao ao androany, hiantrano amintsika izy ary zay ny synody miara-dalana sika ary eo Jesosy raha tadidinareo sara koa lay fampianarana mikasika ny synody amin'ny ireo mpianatra tany Emaosy ary izay ihany koa no miseho araka amin'ny zake ankehitriny sy isika zany ry kristianina havana no ampisoditra ny eritreritsika andeha amin'ny any amin'ny volana na amin'ny avakavaka na eritreritra anao an'izao na amboatra tilikambo na amboatra iny sy ny fanamboarana zany no tadiavana fa isika mandray an'i Jesosy hiantrano amintsika. I Jesosy no midina eto amintsika ary zay nitika ny misteri ny fahatongavana amin'ny nofo zay nidinisika bebe koa tamin'ny volana rozery ka isika zany ry kristianina hava malala ary zay nitoepana sy mainsy ananansika amin'ny fanatanterana ny synode isika miara-dalana fa eo an'isika i Jesosy izy no miantrano ao amintsika ka sy mainsy manana ny fanetretena isika mbola verina eto indray zany fa io ny toe-panahy-tena ilaina raha teo kristianina marina isika sy mainsy manana fanetretena mieky mieloka vitasika manaiky fampanota isika izay no nataony zake izay milaza amintsika sirairay avy amin'izao famaranana ny volana oktobra zao tahaka ny nataony Masiny Maria feno fanetretena izy lay renin'Andriamanitra no namangy any Elizabeta ary izy mamangy asika tokoa i Jesosy ary zay no ataosika amin'izao synode izao ka tamin'izay indrindra niara-nientana i Maria sy Elizabeta, niara-nientana koa i Joany sy Jesosy mbola samy tao am-bola moka hiara-nientana ary tsika ry kristianina havana fa mivolagna amintsika miteny amintsika ny an'ity Jesosy hiantrano aminao ao ka anjarasika tahaka ny zake niandray azy fa hitondra fahasoavana amintsika koa i Jesosy raha mampiditra azysika ary izay no ivavasika no irisika no hitalaosika amin'izao synode izao mitovy amin'ny fandraisasika ny communion zany izay lazaisika izay asa tokoa manko raha zavasika ary efa mberimberina amintsika matetika fa isaky ny mandray ny communion isika dia mandray an'i Jesosy mampiatrano an'i Jesosy ao amintsika ary zay nitikany hoe amen zay araky ny fampianarana atao amintsika oka ovalisika mazava satria fekempinoana tahaka nataon'ny Masiny Maria nandray ny afatry ny arkanjely Gabriely ka nanao eny ary izay nitikany amen ataosika rehefa mandray an'i Jesosy isika mampiatrano an'i Jesosy isika dia fantatra sika ny vokatry ny fampiatranoany zake an'i Jesosy niova tanteraka ny fiainan'ny zake ary zay no averimberisika matetika hoe ny olona mifanozo amin'i Jesosy dia sy mainsy miova fa raha te hifanozo amin'i Jesosy isika raha te hampiatrano an'i Jesosy dia sy mainsy feno fanetretena ka io fanetretena io no ahafahasika miombona amin'Andriamanitra
milaza aminao zay mihaino zao fampianarana zao ary aho, milaza amintsika ry kristianina hava malala, milaza aminao zay mamaky an'ity toriteny fampianarana foy ity aho, milaza aminao fa milaza aminao Jesosy hiantrano aminao aho, anjara sikary ho tahaka ny nataony Zake mampiantrano azy, dia iova ho isika ny fiainantsika. Ny miantrano dia midika fa ao anatintsika izy sady feno fanetretena, niova ny fony Zake ka tamin'ny mpanetretena tokoa nanolorany ny fananany, ka nilazany tamin'i Jesosy hoe indro ny ansasaky ny fananako, fahafoizana ny vokatry ny fandraisana an' Jesosy. Raha mampiantrano an' Jesosy isika ka miova tokoa dia fahafoizana izay manontany isika matetika ry kristianina havana, ahoana no ahafantarana fa ato amiko ny finoana, izany hoe efa mampiantrano an' Jesosy isika. Ny ahafantarana azy ry kristianina havana, ny ahafantarana fa miantrano amintsika Jesosy dia isika mahafoy, manana disponibilité. Raha efa mahafoy isika dia besaka koa no manakina antsika ary milaza fa adala isika. Izay koa dia famantarana fa miombona amin'i Jesosy isika, ka i Jesosy anefa milaza amintsika efa tonga amin'ity trano ity androany ny famonjena, satria zanak'Abrahama izy, mitady tsy hamonjy ny very ny ahatongavany zanak'olona. Ka izay tokoa ry kristianina havana, aoka ary isika ay ampiantrano an' Jesosy, ary izay ny vaovao mafaly amin'izao famaranana ny volana oktobra zao, ary izay dia manambara fa ny any tokoa no anomanasika no avy, nanomana no aviny Zake ny fanozy tamin'i Jesosy izy, ka okary ho vokatra n'izay fampitranoana an' Jesosy izay dia anana ny fahafoizana isika. Ary izay ho iaho teo ny tena vaovao mahafaly, satria nivelatra ny fiainan' Jesosy, lay kely indrindra, lay fohy indrindra, lay sy nenjen'ny olona, fa nanjary nanana ny fivelarana izy. Sy maintsy mifamonjy ary isika, sy maintsy mifanasoa isika, vokatra n'izay fahaizana mampahitrano an' Jesosy. Ary izay no mahatonga ny mason-dapoly ao mivaky teny faharoa amin'ny taratasy noho ny kristianina, midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra, satria ny tesalonisianina dia nandray an' Jesosy ary nafoy. Ary izay koa raha misy vavaka tiako atao ho antsika eto anivon'ny dioseze amin'izao fihetrehana ny synode izao, dia io vavaka sy fiderana an'Andriamanitra nataon'i Jesosy ho an'ny tamin'ny tesalonisianina, satria nahay nandray an' Jesosy izy ka engany isika. Ary amin'izao synode izao ahay andray an' Jesosy isika, ka isorako isika mianakavy, fantako fa mandray an' Jesosy isika, ka anana n'izay fahafoizana zay, anana ny faharetana, anana ny fanetretena, anana ny fitiavam-bavaka araka ny fandalinana nataosika nandritra n'izay fanatanterana ny synode izay, izay lazay isika fa sy tanjona olo isika fa depart vaovao, tahaka ny Zake nampiantrano an' Jesosy dia nanao depart vaovao izy, ary sy nisy zavatra namatopatotra azy sony, izany hoe lay rafim-pahotana izay tady anangeza azy dia niova ho rafim-pivelarana. Ary izay no antenaintsika ho vokatra n'izao synode izao, ka toizantsika ary nydingana efa nataosika, ary asaraisika bebe kokoa hiezaka ametraka torolalana pastoraly anampy asika ifampisibana, ifampitantana isika. Io no ahafantarana fa mandray an' Jesosy isika ary mampiantrano azy, ka amporosina isika hiroso amin'ny lalindalina kokoa. Fa raha mampiantrano an'Andriamanitra isika dia avelan'Andriamanitra izay sy mety ao amintsika, ary dia avozy ny olom-baovao tokoa isika, ary dia anao depart vaovao araky ny ambaran'ny boky ny fahendrena amin'ny vaky teny voalohany, ka asoa azara sika ka anana toe-piainam-baovao ary
eo anivosika tokoa ny fanan'Andriamanitra araka ny voalazan'ny boky ny fahendrena sy hoe famaizany ny ataon'Andriamanitra amintsika fa fahasoava ary dia maneraka sika ifanasoa eo anivon'ny mpiarabelona amintsika. Ry Jesosy Tompo, miantrano aminay tokoa ianao tahaka ny nitranoanao tao amin'Zake ka nahatonga azy niavao tanteraka ary nanana ny fahafoizana, faharetana, fanetretena ary fahasahiana iroso amin'ny lalindalina koa ary nanana ny fitiavam-bavaka. Jesosy, miantranoa re ao aminay fandrindra amin'izao fanatanterahana ny synôda izao ka iova tahaka ny Zake izahay ka anao fiangana vaovao, anao départ vaovao, sy hoe départ à zéro fa départ irosonay lalindalina koa tahaka ny Zake. Engany izahay ry Jesosy Tompo, afoy tahaka ny Zake, anana fanatretena tahaka ny Zake, anana faharetana, anana fitiavam-bavaka eo amin'ny fanompoananao sy fanompoana namana amin'ny alalan'ny asa fanasoava isan-karazany ka ho tahaka ny Masiny Maria reninay izahay izay niara-dalana aminay mandrakarivo fandrindra nandritra n'izay volany rozery izay, ary izy hiaraka aminay amin'ny fanatanterahana ny sitraponao. Ary raha manatanteraka izany izahay dia miombona amin'ireo olo-masina rehetra izay ankalazanay amin'izao volana Novambra izao, ary izy ireo anay vavako anay ary anampy anay mba ho olom-baovao ao aminao tahaka ny Zake. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra, i Jesosy, lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry.